tantaran'i Cristolin, tantara tena misy. indraindray dia tsy lavitra fa eo ambany masinao eo ihany lalanao amin'ny fahombiazanao. Mahaiza manokatra fijery. Ary toa mampirinentana sahady akindry iry va ny ala. Mbola anaty koro ngentsika e. Mbola misy adiny ray be zao. Mila miala zao akia. Raha tsy izany tsy hoe lasa androandray reto tota taratasiko reto. Mbola nahatra an'reto hoe nambody vona. Mila lefa maika dia maika any Mahajangy reto. Miresaka amin'ny Cristolin. Tsy azoko. Inona ny antony tokony iresahako an'izany amin'ny Cristolin? Raha mila namana iaraka amiko avy eky tsy indrindra resahako hoe ndao. Saingy tsy hanelingelina andry anaty ny ora fianarana. Tsika, tsy izany no tiako tenenina. Fa hoe ahoana fa tsy azoko. Nanokatra tetika asa kely fanaterana sy fandraisana kolia ange Cristolin e. Anga? Tena marina ve izany? Tena marina e. Fa ahoana koa no tsy afantarandrian'izany ary. Nefa dia nampahafantarina antsika mpiara-mianatra mpifanerasera aminy ato amin'ny sampana chimie minérale amin'ny vatana mihitsy izany. So mba tsy nianatra tamin'izany? Possible. Dia ahoana izany ny ataoko? Dia ahoana moa fa efa hoe miresaha aminy. Tonga dia andefasa mesazy kely dian'izao aloha izy. Mba hiandrindry rehefa vita ny kory fa riapitry izao ny toerany. So tonga dia lasa eo io. Mba omeo numero ary aloha fa tena tsy manana e. Le orange iny e. 032. Oka fa hitako. Izy koa dia tena tsy miala amin'ny orange a. Sady sura fa afaka asaiko alefa mamanay orange money aminy frais. Amin'izay tsy metsika ny goûté. Fa mandefa tota taratasy aloha very zareo e. Ka efa hoe rehefa mety ho koliko. Ka ny fiarovana azy mantsy izao no mahasarotiny aho. Taratasy manandanja be daholo reto. Izy ve aky dia hanao atsirambina an'izany a. Tsy hanao an'izany mihitsy izy raha tsy efa manana ny paikady mipetrapetraka tsara. Zay aloha. Ketrika ny olona. Tena nahita kosa aloha izy a. Sady betsaka ireo mpianatra mipetraka any amin'ny faritany ka mila mifandray amin'ireo fianakaviany amin'ny alalan'ny fandefasana sy fandraisana entana. Tena ketrika mahomby be ty fa mba ahoana raha nahazo ny an-tsaina an'izao. Sika ky miara-mianatra eto ihany fa Cristolin dia mahita manangana tetika azy. Tsika ty etra ihany. Tena miketrika ny olona. Ka izay le hoe indraindray tsy lavitra fa dia eo ambany masonao ihany lalana ho an'ny fahombiazanao fa mila mahay manokatra fijery. Amin'izao fiainana efa sarotra izao, nahoana ny vao maika manasarotra fiainana indray? Mahaiza manao safidy mba ahamora izany kokoa. Nakanao ary fano mba hifanampy amiko amin'ity tetikasako mora kôly ity a. Za moa sady mianatra no miezaka mifanampy aminao ihany koa. Ok zo Cristolin. Fa mila malina tsara eo ampandaminana an'ireo entana alefa mba tsy hanimba ny client. Mahazo matoky ianao e. Aoka hipetraka tsara ny anarana, ny adresy, ny laharan'ny finday an'izay olona andefasana ny entana. Efa anao faran'zo Cristolin izay a. Marina izany. Dia izao koa mila fantarina tsirairay ireo entana alefa mba ahafahana mitandrina azy. Mety misy amin'izy ireny no mila fiarovana bebe kokoa na eo amin'ny resaka famonosana izany na ny fitondrana azy. Mandra-pahatonga any amin'ny toerana andraisan'ny client azy. Tena marina izay anao izay. Mety misy tokoa ireo entana mora simba ka mila fanamafisana ny fitandremana azy ndao raha tsy endrika ity tetik'asantsika mora kôly ity. Izay efa hita hoe memandroso. Toraka izany koa ny fahamalinana amin'ireo entana voaray a. Mazava tsara izay. Ary ahoana indray fandraisana ny volan'ireo izay any amin'ny faritra? Efa milamintsika amin'iny miaraka amin'ny orange money. Tonga dia mandeha orange money daholo. Orange money. Na ianao mila mifandefa vola matetika amin'ireo fianakaviana any amin'ny faritra io aza dia tena porosiako hoe orange money ampiasaina. Io ny mora, tsotra ary azo antoka. Misaotra zo Cristolin fa dia andramana tokoa izay a. Rehefa misy havana miakatra avy any an-tanàna ka aty Antananarivo dia izy ireny ny araroto amin'ny papa sy mama ampitondraina vola ho ahy.
nefa hitako manahirana be le mifandamina fotoana amin'izy ireo hakanan'le izy avy eo samy amifandahara-potoana mantsy. Amin'izao fiainana efa sarotra izao nahoana ny voamaika manasarotra fiainana indray e. Mahaiza manao safidy mba hahamora an'izany kokoa. Mila rindra ny tetika asa, mila tohanana ny asa, azo tanterahana amin'ny fomba tsotra, mora ary azo antoka izany. Ahoana io fiarahany kosainkoziana manao vakansy ny 10 point io? Afaka ihany ve la? Drais, afaka mihitsy tsika ka nikipotsika ato efa miandry tekateka sohitra mafy de mafy a. Fa tena matotra ve Kristolin sa manany ihany fotsiny? Tena matotra ka, fa hoana e, ohatrany tsy matotra nga ny firesako. Ka ialary sady momeko, moko hoy aho ery hoe ahoana ny fampandehanana ny tetika asanao mora kolia moa izany raha ho any ianao? Ny fianarana koa etsy an-daniny. Ay ve, misaotra aloha mba manana fanahiana amin'izato cousin. Izay angeny mahatonga amin'ny teny hoe mianiany fotsiny ity Kristolin ity e. Ny pro any mila ketrehana masaka be a. Tsy taitry fa masaka be io ka ny fianarako sy ny tetikasako koa mandeha foana io na any aza. Amin'ny fomba ahoana? Zange tsy voatery ao amin'ny birao foana e. Afaka mandeha amin'izay toerana rehetra tiako aleha amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra fotsiny no andrindrako ny asako rehetra. Tsy azoko. Antso, SMS, Messenger, Facebook, amin'ny alalan'ireo fotsiny no andaminako ny commande sy ny livraison, dia zay. Zany very Kristolin tsy andany crédit sy data be? Manana tolotra samihafa ny Orange ary Narindra, ary ireo no ampiasaiko. Amin'ny alalan'ny Orange Money kosa no andraisako an'ireo vola avy any amin'ireo client, mora, tsotra, ary azo antoka izany rehetra izany. Ay ve tsy sarotra be araky ny neverako azy ty tetika asan'ny laty e. Aiza kiny misy ketrika mandeha ho azy zany a. Tsy misy zavatra vita mora zany ka, fa fotsiny a mila rindra ny tetika asa. Mila tohanana ny asa. Azo tanterahana amin'ny fomba mora, tsotra, ary azo antoka izany. Miaraka amin'ny Orange zao ny tonga dia ao tsara. Rehefa manangana tetika asa, aza mionina fotsiny amin'ny efa misy, fa mikiriza mba hivoatra kokoa foana hatrany. Mora colis mandray anao tompoko. Salama tompoko, Madame Katia ihany. Le niresaka taminao tamin'ny MP Maleriva hoe mikasa andefa entana ny mananara. Naleoko tonga dia niantso. Mety foana ka, fa inona moa le entanao madama azafady? Varavarakely sy varavarana vita alu maromaro. Tonga dia tsaroko. Le hoe ao amin'ny orinasa maneva alu. Izy indrindra tompoko. Fa ny olanay io zao amin'iny herinandro ambony iny vao afaka manao récupération le fiara lehibe atonina an'ireo entan'ireo. Dia amin'izay ianareo vao afaka mandalo maka ny entana? Eny tompoko. Tsy olana mihitsy izany ka. Manana trano fitehirizany entana izay ao Mananara. Afaka mijanonao foana ny entana mandra-pahatonga anareo maka azy. Efa voalamin'ireo tompon'andraikitra ny toerana tsara ny momba izany fa aza manahy. Tena misaotra ny mora colis fa manampy be izany. Andamina amin'ny fotoana andefasana ny entana ary izay. Ny tarifanareo moa iny efa azoko tamin'ny resantsika tao amin'ny Messenger tao. Larana Orange Money andefasana azy koa efa voaray fa dia ao amin'ny MP manao ny resaka. Iany ary Madame Katia, misaotra anao ny safidy ny mora colis. Ay ve fa tena mitatra be toy izany ty orinasa kelin'ny la mora colis ty e. Ie, olona 5 eo zao zahay no miara-miasa amin'izao. Tsy olon-tsotra fotsiny intsony ihany fa enina orinasa aza dia afaka manatitra na mandefa entana atao amin'ny mora colis. Toy le madama ny antso teo. Kay ve? Efa manana trano fitehirizany entana zahay eto Antananarivo, Mananara sy ny faritra maro hafa. Tena efa fahombiazana be izany. Tena raha tsy nampiasa Orange sy Orange Money, tsapako ohatry ny sarotra ihany ny fahatratrarana an'izao. Zao tena hoe tantanako amin'ny finday daholo ny zavatra rehetra. Tena aingana e.
tena mitsireritra kely ery eto hitantarany lahany izany rehetra izany. Hitanarindra rehefa manangana tetikasa aza mionona fotsiny amin'ny efa misy fa mikiriza mba hivoatra kokoa foana hatrany. Safidy foana ny fiainana ary mazava ho azy fa miankina amin'izay ho safidinao ny vokatra tsinjainao. Misaotra zo Kristolay mahafotena sy fotoana ho anay isan-kalady toy izao Tsy misy isaorana izany ziva. Tena mahafaly aza no manao fizarana sy manome fiofanana nareo tanora toy izao mahakasika ny lalana ny diaviko tamin'ny fananganana ny morakoli izay tetikasako. Tena hitako mizara-pitiavana be ianao zo Kristolay Zaraina ho aminay daholo na ny fomba hiatrehana amin'ny fahasarotana na ny fomba tsotra sy tena mora mba hampandehanana sy hantarana ny tetikasa. Ny traikefa rehetra nananao mihitsy Lazaiko aminao izany fa tena ilaina ny traikefa. Io traikefa io izao no nahatonga lasa nahatoko tena kokoa sy nahatonga nikaroka paikady misimisy kokoa fampandrosoana ny morakoli. dia tsy natahotra ve zo Kristolay tamin'ny vao nanomboka ny tetikasa hoe sao hidofotra? Ny hoe hidofotra aloha tsy dia tany loatra no natahorako fa tany amin'ny fahafahampon'ny client kokoa satria efa tonga dia hitako hoe betsaka ireo mila mandefa sy maka entana izay niainga tamin'ireo mpianatra teny amin'ny toeram-pianarana nisy tamin'izany fotoana. Fahafahampon'ny client tamin'ny lafiny tony ahoana hoe zo Kristolay? Fahafahampon'ny client manoloana ny fahazoana antoka ny entana hoe tsy simba na sanatria very. Mba tsy hisy hifamadika amin'ny entana hafa. Ny fifandraisana amin'izy ireo koa indrindraindrindra. Azoko. Matetika miankina amin'izay fifandraisan'izay tsy inona ny toeny rehetra. Fanapahan-kevitry ny client. Azo ny jiva tsara tokoa. Saingy soa fa teo Orange nanome antoka tsara amin'izay fifandraisan'izay. Ny safidin'ny Orange sy Orange Money ary noho izy dia nifandraisana velatra hatrany tamin'ny tetikasa morakoli. Efa henoko marina izay hoe manana tolotra maro samihafa ny Orange izay mifanandrify amin'ny filaniny tsirairay. Na olon-tsotry, na orinasa salatsalany, na orinasa lehibe, na mpandraharaha ny maro hafa, dia afaka misitraka izany amin'ny sarany tena mora avokoa. Izay ilay hoe safidy foana ny fiainana. Ary mazava ho azy fa miankina amin'izay ho safidinao no vokatra tsinjainao. Niarahana tamin'ny Orange sy ny Orange Money.